Rehefa hitan'ny mpanao gazety ny praministra lehibe ny gouvernemanta tamin'ity androany ity dia napetraka taminy ihany koa ny fanontaniana mikasika ny raharaha ao Fianaratsoa ao. Tahaka ny ahoana ny fomba fahitany ny praministra Jean Ravelonarivo ny zava-misy ao Fianaratsoa, tahaka izao ny valiteniny. Ianao moa no maheno an'izany hoe any Fianaratsoa fa ny tenako mpitondra fanjakana tsy maheno an'izany satria ny zavatra henontsika samy hafa. Ny radio henoinao mety radio anglisy fa ny radio henoiko na ny télévision jereko radio gasy ka ia miaina malagasy anahy tsy mahita ininona ho an'ny Fianaratsoa ary tsy mahita fahagagana fa hatreto aloha dia mbola milaza aminareo fa vita ny fanamby ny fitondram-panjakana nipetraka ny fifidianana tamin'ny 1 volana Jolay ary mbola milamina ny tany sy ny fanjakana. Azadintsika fa mbola averiko ihany fa tany tandalana isika ary feheziny zay lalàna zay na ny tenako zay miteny zao rehefa tsy mety ny ataoko dia ny lalàna no ampiarina ka hoy izy aho hoe hatreto aloha mbola vahoaka endry ary manantena ny fahendrena zay ay ny tenako amin'ny malagasy sy vaky volo fa dia milamina aloha hatretro ny zava-misy rehetra na ny Fianaratsoa. Iarany fandrahonana ny ekipan'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Viva ao andrenivohitry Fianaratsoa ao voatery nampitomboana ny fiarovana izany onjam-peo hainao manjery Viva izany. Pikaramanady voalaza fa karamainy izany antsoina hoe mamibe izany no mandrahona ny mpanao gazety sy ny teknisianina ny Viva. Akoatra azy namoaka resaka ny amin'ny fikasana hanakatonana ny ratsan'ny hainao manjery Viva ao Fianaratsoa ihany koa ny lehibe ny faritra Matsiatra ambony Rina Andriamandavy 5 fanadetiana. Tena mahagaga nefa miteny fahoaka ny ampitankely lasaina hoe misy sary sy feo tsy maintsy amboarina toy izao no avoaka amin'ny fijoroana vavolombelona sy faneho-kevitra ataon'ny mponiny Fianaratsoa. Tahotra sy ororo no antony. Ity lehilahy ity no mampitaraina ny vahoaka ny Fianaratsoa. Na dia mifanena aminy aza mampatahotra ny madinika. Malaza ho matretre ao Fianaratsoa ny lehilahy. Malaza ho mifandray ihany koa amin'ny mpitondra ambony. Teo anila ny kandidat fitondrana trano no nahitana azy nandritra ny fampelezan-kevitra ny aradita amin'ity vehivavy mpandraharaha ity. Hatramin'ny omaly, lasibatra ny fandrahonana sy ny fampiororona ataon'ny ekipany ihany koa ny mpanao gazety sy ny teknisiany ny ratsan'ny hainao manjery Viva ao Fianaratsoa. Ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Viva izay fanamoahany lehibe ny faritra feo ny amin'ny tokony hanakatonana azy. tonga teny dia ohatrany lasa fivoriana hazy fehema le izy fa tsy fivoriana ray aman-dreny amin'ny ray aman-dreny azy eo mpandrindra sy mpandamina ary ho mpanelanelana eo anatreny zavatra zay misy. Ny tena zavatra goavana ary tena marina le nilazana ao azy teo fa ny nilazana hoe radio fandainga ozy izy ny radio Viva dia ohatran'izay koa ny télé Viva. Fikasana anakatonana ny hainao manjery Viva, fikasana anampim-bava amin'ny kery, fandrahonana, tranga nanjary efa mahazatra, tranga mampibaribary ny jadona. Tsy ny piasan'ny hainao manjery Viva ao Fianaratsoa ihany no miororo sy matahotra fa ny vahoaka ny Fianaratsoa amin'ny ankapobeny mihitsy tamin'ity androany ity no natahotra sy miororo, matahotra ireo mpitandro ny filaminana mirongo fitaovam-piadiana izay nandrakotra ny Fianaratsoa tamin'ity androany ity, fa matahotra ihany koa ireo mpikaramanady izay nandrahona atao Fianaratsoa tao. Enotsika ny feon'ireo olom-pirenena tsotra sendra ny mpanao gazetinay izay nisafidy ny iafina noho ny izay tahotra sy ororo zay. Lany tamin'ity fifidianana tanàna ity gaga sy talanjona ny teninay ary nalahelo androany raha misy nandihy teny amin'ny kianjan'ny demokrasia androany noho ny fanetanana natao hiady sy taky ny fahamarinana dia feno herim-pamoretana toko herim-pamoretana satria ny mpanakorotana sy ny mpanao menazy no narovana fa ny vahoaka mitady ny taky ny zony tsy narovana ka eto izay dia miteny fa tsy akasitranay ary mamerina mandrakariva fa ny mapara ny mandresy eto Fianaratsoa. Fa marinina teny amagona nefa nagaga izay lasa nivadika herisetra izay izy teny satria raha tonga teny ny vahoaka dia
dia tonga dia ny gendarme reto zay teo dia nisy troupy maromaro ekipa hafa tsy tao anatin'ny tama sasa tsy tao anatin'ny mapara izy fa zareo amin'izay no nitarika herisetra teo ny fanaovana herisetra hoe mahatrany farany ary tsy manaiky any zahay ko dia anyreo mpitondra fanjakana ny ambony any dia tokony mba isaina sy heritrehitra fa inona zavatra n'izay tia fianarantsoa fa zay ataon'ny fanjazay ataon'ny olona tokana ve izay mamory vola manapatra ny fananany vola dia nanakarama olona valin-jato isa zao izay tao fianarantsoa eto nanakarama olona samby fa fotsiny any mapara samby vena tao hoe fiaraha-miasa samby vena tao hoe tanotany tamin'ity androany ity mpanolotsaina kandida mpanolotsaina iray anatin'ny lisitra miaradia amin'ny président Andry Rajoelina na ny lisitra mapara notariandramatoa Christine Razanamaso no niara-ny herisetran'ireo mpampiororo niara-ny herisetran'ireo mpikaramanady tao fianaratsoa tao ity ny fijoroana vavolombelona sy ny fitantarana ny zavantranga nataon'io kandida mpanolotsaina izay niara-ny herisetra io sendra nandalo ao amin'ny gara FC aho tamin'ny sivy sasany maraina teo dia miresaka amin'ireo namana mpiaradia ao anatin'ny mapara eo amin'ny are taxi eo dia gaga moa ny tenako fa fanontaniana nataony Andriamatoa Bekamisy hipetraka any Mandry tropony HVM ekipany HVM Tavanarantsoa hoe ianao ve avy ataon'ny ilany ato sa amin'ny ilany ary tsy nanana fotoana hamalina anazy akory fa tonga dia tehaka ny sitran'izay aorinany io rehefa lasa moa rehefa voatehatehaka dia mbola narano zareo teo maty ve ianao mbola mitenitenena eto anao raha teo maty ozy izy ka tsy fantako hoe ahoana zany fampiororona zany ary miendrika torture fampijaliana misy ka izany ve mbola ho akasotratsika vaoaka ny fianarantsoa manainga atsika mba iombom-peo anambatra ny heritsika hanohitra n'izany hatramin'ny farany fa tsy izany ny olona tokony hitondra ny tany sy firenena eto fa asona jilamboto zany amiko atao fianarantsoa tamin'ity androany ity araka ny fanambara tery aloha rakotra mpitandro ny filaminana feny mpikaramanady ihany koa izay nampitahotra ny vahoaka ny fianarantsoa avy hatrany raha antsika ny sary fanadihadinany amin'ny zavanisy ny tontolo andro tao fianarantsoa tao rakotra mpitandro filaminana ny fianarantsoa androany toy ny any amin'ny tany miady mihitsy vahoaka tanam-polo saika aneo fotsiny ny heviny ary hiaro ny zony sy ny safidiny anefa ny saiko ho tonga teto fikasana aneo hevitra no tsenainy ny mpitandro ny filaminana mirongo fitaovam-piadiana ankoatra reto avy amin'ny emo ireto efa niomana teto fianarantsoa koa ny mpikaramanady androany anakirotana sy amony mihitsy ireo mijoro anohitra ny jadona